Alady fahenina manaraka ny Pasika isika izao, mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Alady koa anokafantsika ny herinandro ny fanahy masina, izay isy fanompom-pivavahana sy fampianarana momba ny fanahy masina isaky ny hariva. Koa iderin'Andriamanitra isika ny amin'izany fankalazantsika ny fanahy masina izany, izay mifarana amin'ny Pentekosta, ny fiobitsika ny fanahy masina mitoy ihany fa ny fankalazana miavaka no ny andro Pentekosta. Ny salamo fa 580, salamo fa 580 ny arahantsika mamaky antsotsika iderahantsika ny Tompo, ho arahan'ira fanampiny fahafito ny andininy rehetra, ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Salamo fa 580 ira fanampiny fahafito. Ho an'ny mpiventy-hira, salamo nataon'i Davida tonon-kira. Ho anao ny fahanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny Zinao. Ary aminao no anifana ny voady, ripiain'ny vavako, ianao no natono ny nofo rehetra. Ny zava-mahamelokay dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Sambatra izay fidinao ka ampanatononao itoetra eo ankianjanao. Tevoko ny zavatsoa ao amin'ny tranonao zahay, dia ny zava-masina ao amin'ny tempolonao. Zava-matahatra no ataonao amin'ny fahamarinana ho valin'ny vavakay. Ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ry tokony fara amin'ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitreny. Mampiorona amin'ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy, mampitsahatra ny firondron'ny onjan-dranomasina izy, tsy ny fitabatabany ny firenena. Dia matahotra noho ny famantarana mponina mpanampara-mitany. Ny any amin'ny fiposahan'ny maraina sy ny hariva no ampiobianao. Mamangy ny tany ianao ka mampahamando azy, mampahavoakatra azy betsaka ianao. Ny onin'Andriamanitra dia tondra drano, mamboatra vary ho amin'ny olona ianao, fa izany ny famboatranao ny tany. Mahatampoka amin'ny tany voasy ianao ka mampiravona azy. Raha norona mivatravatra no anomontosanao azy, mitany fitsimoany ianao. Satroanao voninahitra amin'ny taona fitahinao, ary ny dianao mitete menaka. Voton-drano ny fiandrasany ondry ananefitra, ary misikina fifaliana ny avoana. Rakotra ondry ny sa, ary voasarina vary ny lohasa. Mioby izy, eny mihira koa. Amen.
mivavaka isika. Nisaotra niderany laza voninahitra no ataonay ho anao, fofaloatra no entinay mideranao. Raha manokatra izao herinandro ny fanamasina zao izay. Misaotra anao zay ny amin'ny fanamasina zay fanahy ny Kristy, ry Parakleto, le mpampianatra ny raha anao nanorina ny fiangonana, ary nanamasina anay tao amin'ny batisa ho zanak'Andriamanitra. Nisaotra anay koa ianao Tompo, ny amin'ny fitahinao anay isan'andro, mampahavokatra amin'ny tamy tokoa ianao, manome ranorana ary mampahavalina ny ondra manosy, manome sakafo amin'ny olona, tsy vitan'izany fa mitatana mivimbiny ianao. Ka nahatratraranay izao andran'io izao tsy nonerinay na nitanjakay, ianao no namindra fo aminay ka vaovao isa-maraina zany famindram-pona izany. Koa ankehitriny Tompo, raha manao zao fanompoam-pavahana zao zay, dia manome voninahitra anao, mananitra anao, mankalaza anao. Raisy Tompo zany fankalazana sy fisaorana izany. Koa mianta aminao zay ny fanahinao rehefa nirahanao ato anatinay anamasina anay, anamasina zao amin'ny fanompoam-pavahana izao, anamasina amin'ny olona rehetra, mitokantrano rehetra mandray izany, anamasina zay tompony anjara rehetra mba ho anitra kasitrany masinao zay ataonay, ary ho vavaka tsy aroaroam-paratsiana fa andraisanay ny fitahinao. Ahitanay ny zanakao amin'ny alalan'ny fanamasina nampidinao atam-ponay, ka azohanay miara-milaza amin'ny fanahinao fa zanak'Andriamanitra izay. Ireo izay tsy mba afaka manaraka izao fanompoam-pavahana izao, ianao Andriamanitra koa hitay azy ireo, ka ampiaonanay amin'ny fotoana mamety hidera sy hanome voninahitra anao. Izany vavaka izany angatana amin'ny anaran'i Kristy, ilay nampianatra anay vavaka manao hoe ho tonga ny fanjakana, ataonay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny andandra, omenany ny alina sazaonay, ary mamelany elokay tahaka ny nazy niraka taminay, ary izay mitorany ao amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Hipetraka isika iomana amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Ny hira fa 107 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa no iraintsika, 107 andinin'ny voalohany sy ny faharoa, dia hiakatra ny tompony anjara ny amin'izany. Iaraka amaky sy ny teny soratra masina tsika ry havana, ka ny vaky teny voalohany dia hitantsika eo amin'ny Nehemia toko fahasivy ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Nehemia toko fahasivy ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
Rehefa hitantsika dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa Kristy manao hoe: ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny tavany ianao sady nanome azy rano raha nangetahety izy. Eny, 40 taona no namelomanao azy tany anefitra, ka tsy nananjava-mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiny ary tsy nivoto ny tongony. Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro ianao, ka voazaranao araka ny faritany avy ireny, ka dia nahazo ny tany Tsiona sy ny tany mpanjakan'ny Esbona ary ny tany Oga, mpanjakan'ny Basana izy. Ary ny zanany dia nohamarinao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra, sady nentinao amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fa hidirany holovana. Dia niditra ny zanany ka nandova ny tany, ary nampetrenao teo anoloany ka nanita tompony tany, dia natolotra eo an-tanany ireo mba ny mpanjakany sy ny vahoakany hanaovany azy araka ny sitrapony. Ary nahazo tanàna mimanda sy tany lonaka izy, ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorin-drano voaltsy sy tany voavoly, voaloboka sy oliva ary hazo fihinam-boa betsaka. Dia nihinana izy kafoky, ary nianatafika ny falifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe. Amen. Mbola itoy ny vaky-teny. Mbola hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korotianina. Korotianina voalohany, toko 12, ny 12 ka hatramin'ny 13. Korotianina voalohany, toko 12, ny 12 ka hatramin'ny 13. Rehefa hita dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovabatisantsika rehetra, ho tena iray, na jiosy, na jentilisa, na andevo, na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Amen. Mbola itoy ny vaky-teny. Hofaranantsika ny famakiana ny teny soratra masina, izany dia arak'izay hita ao amin'ny Mateo toko 12, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Mateo toko 12, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Vakiana ao am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy, fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo, ary isy ny olona betsaka nanaraka azy ka dia nosotraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay ahafantarana azy, mba hatateraka izay nampilazain'ny Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoka izay novidiako, ny malala izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao aminy ny fanahyko, ary hitoron-drariny amin'ny jentilisa izy, tsy hifanditra na hiantso mafy izy, ary tsisy handray ny feony any an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny ilay-njiro manentona, ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany ho itokian'ny jentilisa. Amen. Ray masonao manao masinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo ray tsara indrindra misaotra anao izahay ny amin'izao ora sy fotoana minitra izay nomena izao, ka nafahana indray namaky sy ny teninao. Misaotra anao ry Tompo satria ianao nanome ny teninao fiteny fiainana sy fiteny velonanay. Ka ankehitriny Tompo raha zavaina aminay ny teninao, dia mangataka fanainao masina izahay, mba hanananay finoana sy fanantenana anao, ka ho fampahirizana ao anay tokoa ny teninao, ary hijoroanay ho vavolombelonao ny amin'ny herin'ny fanainao masina izany.
Tompo ao mangataka aminao koa izay ho an'ny mpanomponao izay tory ny teninao. Sitraponao any ianao ka ambarany aminay, ary aoka izay mba ampian'ny mpankatoa. Dia izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen. 27 ny andinin'ny fahaefatra dia foazy ny mpitory mba hanao ny asanao. Manasa-tsika azo toerana. Mbola ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Nehemia 7, Nehemi na Nehemia. Babo tany Babilôna ny zanak'Isiraely nandritra ny 70 taona. Nampanantena Andriamanitra ao amin'ny Saiafa ho afahana izy ireo. Izay no idiran'ny bokin'ny Isaia milaza ny amin'ny Kirosy. Kirosy io zany mpanjaka Persiamina, tsy Jiosy io, mpanjana tany fa namen'Andriamanitra fanahy masina izy hanavotra ny firenen'i Israely. Resin'le Babilôna, resiny daholo ny firena rehetra dia nanjaka izy dia avoana mpatsahivon'ny fanahy masina hoe alefa asomody ny oloko. Nisy andiany maromaro ny Jiosy nody. Ny andiany voalohany dia nentin'i Ezra sy Zerubabely, izay ny avian'ny bokin'i Ezra ato amin'ny Baiboly. Ireo zany andeha nanamboatra amin'ny tempolo ny tena tanjona, sady mody manamboatra tempolo. Mafy ny abdin zareo. Mpaminany niaraka tamin'izareo ry Agay, ry Malaki. Agay ilay namporisika amin'ny olona anao amin'ny tempolo. Fa nisy andihany manaraka nentin'i Nehemia. Ny tena tanjona indray andrafitra ny mandan'ny Jeriko, satria vita le tempoly fa le tanàna mbola babangona be. Izay nataony Nehemia zany voatendry gouvernoura. Dia izy nandrafitra ny manda io, betsaka ny sakana. Izay natonga Nehemia mitodika mandrakariva tamin'Andriamanitra. Ka Nehemia 7 dia vavaka nataony Nehemia. Fiantorahana amin'Andriamanitra le mitarika ny vahoaka. Andriamanitra no mitondra ny vahoaka ary zay nitsapany Nehemia hoe tsy vity ty manda zany. Manda zany mirefy amin'ny kilometatra maromaro le rafitra, fa tsy hoe tahaka nataontsika manao fefy na tamboho dia 500 metra, 700 metra, 1000 metra, 2000 metra, fa zavatra amina kilometatra le rafitra manodidina ny Jerusalema. Dia anao mandy an'i Jerusalema io zareo. Zay no natsapahan'i Nehemia hoe Andriamanitra no mitarika ny vahoakany. Ka anatin'ity vavaka ity zany dia tsy hahivintsika izany ary naovantsika fampianarana. Nitsahivin'i Nehemia tanatin'ny vavaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny nitondra ny zanak'Israely nivoaka tany Egypta, ny Exodosy zany. Anatin'ity vavaka ity izy dia mahatsiaro ny bokin'ny Exodosy. Ka izay Andriamanitra mitarika ny vahoakany izay no akatsika afatra ifampielezantsika. Vakitsika ny Nehemia 7 ny andinin'ny 20 akatsika ny fampianarana. Nehemia 7 ny andinin'ny 20. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Ary ny fanahinao tsara nomenao azy, ho ampianatra azy. Ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao, sady nanome azy rano raha mangetahety izy. Tsaroany Nehemia ao anatin'ny vavaka. Io ry havana dia ilainy ianao itsika rehefa mivavaka nanay dia niangataka. Mba tsy haiva amin'ny Andriamanitra ny efa azonao. Izay le tenin'i Nehemia ito. Tsy haiviny ny nataon'ny Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny Israely tany anefitra. Ny fanahinao tsara nomenao azy. Ampianatra azy. Tsy niaro fa nanomeny mana ianao.
ary nanome rano. Zavatra voalohany zany amin'io dia Andriamanitra mitarika ny vahoakany dia manome ny fanahiny ho an'ny vahoaka. Andriamanitra zany manome ny fanahy. Andriamanitra tsy tamaso. Andriamanitra miteny hoe andeha olohanao ny tena marina zany dia ny fanahy no omeny. Ary io fanahy io misy adjectifa mamaritra azy qualificatif ozinareo. Andriamanitra manome fanahy ino moa izy? Fanahy tsara. Fanahin'Andriamanitra tsara maneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Nomena ny Mosesy izy io, nomena ny Josoa izy io. Nomena ny Mosesy nanehon'Andriamanitra asa mahagaga rehetra namokisin'Andriamanitra ny Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy. Nomena ny Josoa koa mpandimby azy efa niresana tamintsika hoe ny antony nahavitany Josoa nandimba ny Mosesy da satria nomen'Andriamanitra ny fanahiny izy. Io fanahin'Andriamanitra tsara koa tao anatin'ny olona 70 zay niara-nitondra ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy. Tsy hanao tsony nitondra ny firenena io i Mosesy ho Andriamanitra fa isy olona 70 dia nalain'Andriamanitra ny fanahy tao amin'ny Mosesy zareny tamin'ireo. Io fanahy tsara koa tamin'ny Bezalila. Bezalila zany teknisianina, enjenera ny Israely, nanao ny tabernakely sy ny sisa, nanao asa tsara. Ireo koa zany tamin'ny andron'ny Solomona nanao ny tempoly. Ny ireo olona manana fanahin'Andriamanitra reo na lasa teknisianina reo. Zay mahafanahy tsara azy satria mitondra zavatra maro samihafa ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny olona. Zay mahatonga izy mampianatra ny olona. Tanatin'ny 70 taona nampianarina ny olona hanetry tena, nampianarina ny olona tokany Andriamanitra ka tsy rovotra izy ny fitafiny ary tsy nivonto ny tongony. Ianao raha mandeha kely tapakandro fotsiny dia mivonto tongotra rehefa tsy zatra. Fa 70 taona izy nandeha tongotra tsy nivonto misy zavatra ampianarina ny fanahin'Andriamanitra izany. Nampianarina amin'ny ady koa zareo, zay voalaza ao ambany hoe nisy fanjakana maro zany lasana. Niady zareo nefa olona tsy mahay miady, tsy mba nanana miaramila zany reo fa olona samborona no nentina niady. Ny ampianarina netry tena koa reo, ny ampianarina ho resy sy mandresy. Nisy fotoan'ireo resy satria tsy niankina tamin'Andriamanitra. Nangalatra ny sasany dia tsy nandresy zareo, ry akana sy ny namany zany. Ny ampianarina ifampitondra koa izy ireo satria nisy fotoana namaly an'i Mosesy da tana sikora Abrahama ny famaly mafy dia nitsarain'Andriamanitra. Ny ampianarina zavatra maro. Ary zany koa ry havana no ataon'Andriamanitra amintsika. Ny ampianarina fifaliana izy ireo, ny ampianarina ho voko, ny ampianarina ho noana. Vakitsika ny andininy 20 andininy 20. Ary nahazo tanàna mimanda sy tanlonaka izy, ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorindranony voady sy tany voavolo voaloboka sy oliva ary hazo fihinam-boa betsaka. Dia nihinana izy ka voky ary niaina tavy ka nifalifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe. Zany nataon'Andriamanitra. Namantambonina tao amin'ny tany tao izy ireo dia sady nampianarina ho voky, nampianarina ho falifaly satria tsara Andriamanitra. Ary zay fahatsaran'Andriamanitra zay no entin'le fanahy masina. Io fanahy io dia fanahy mampianatra. Fanahy mampianatra io. Ary hitantsika io amin'ny Jaona 5:20. Mba sokafantsika ny Jaona 5:20. Ny andininy 7:20. Andininy 7:20. Jaona 5:20, andininy 7:20. Fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. 4:20, andininy 4:20. 4:20, andininy 4:20. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay raha anaray amin'ny anarako dia izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro nareo ny zavatra rehetra ilay lazaiko taminareo. Io ilay fanahy mampianatra. Ny zanak'Israely tany nefitra dia nomena amin'ny didy 10 na ampianarina amin'ny didin'Andriamanitra. Io zany manampy antsika hianatra.
izy tsy miteny hoe soratra masina ihany matetika dinitsika mampianatra ny zavatra rehetra na matematika ianaranao na filozofia na inona ny zavatra rehetra fa matetika tsy mahay mantehitra amin'ny fanahy masina ary mampatsiaro koa izy ny zavatra rehetra izy zany manao fonction mnémotechnique na fonction mnémonique zany hoe miasa amin'ny lafin'ny psikôlôjia amin'ny sainao izy ahatonga anao ahatsiaro ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra ary ny zavatra rehetra ianaranao. Io fanahy io zany nomen'Andriamanitra ny vahoakany. Io zany mampianatra ny vahoakany maneho ny fahatsaran'Andriamanitra io fanahy masina io. Fa ny zavatra faharoa dia izao, manome izay ilain'ny vahoakany. Andriamanitra mitarika ny vahoaka dia manome ny fanahiny eo amin'ny vahoakany, nanome ny fanahiny izy nresantsika teo. Fa ny faharoa, manome izay ilain'ny vahoakany. Rehefa tonga ny fanahy masina dia mitondra zavatra maro be izy, mana mofo avy anan-danitra. Ny mana dia ohatra ny mofo misy fromage izy io, ny tsiron'izy io, kelikely boribory izy milatsaka miaraka amin'ny ando izy amin'ny alina, dia tsiponina izy ny maraina avy anan-danitra. Nanome rano koa Andriamanitra rehefa nokapohana ny vatolampy, zany hoe manome fahavelomana. 40 taona tsy lany vatsy, vahoaka maro be ny mandeha. Tsy karaha zao rehefa anatin'ny fahamena ngonona hoe aza nitsinjo lavitra moa tsinjo vatsy sa tsinjo inona daholo. Fa Andriamanitra afaka manome izany na 40 taona ary ianao mihiboka. Ain'Andriamanitra ny manome an'izany fa tsika tsy miankina amin'ny matetika fa miankina amin'ny fanjakana, miankina amin'ny manodidina sy ny sisa. Ain'Andriamanitra izany mitao amin'ny zanak'Israely 40 taona. Tsy vitan'izany fa nanome azo fanjakana sy firenena izy. Lasa firenena ireo nahazo fanjakana ireo, nandrava fanjakana ireo dia naharesy. Amin'ny andinin'ny 720, tanareo fa izay ilay meny daholo andinin'ny 720 hono izy. Ary ny zanany no amarino tahaka ny kintana, manome taranaka vaminy. Manome fahasalamana, tsy mivonto ny tongotrao izy. Fahasalamana koa ny dikan'izany. Ireo zany nomeny teny an-dalana daholo. Nomeny fahavokarana, tany mahavokatra, nomeny trano, nomeny zava-tsoa, nomeny fahavokisana, nomena fifaliana ka natavy avy ny zanak'Israely hozy izy. Ninana izy ka voky zao moa manahirina koa le matavy fa lazaon'ny sasany faharetina koa dia manao ny telle manifinify koa an'izany. Dia fa Andriamanitra manome ny zavatra rehetra araka izay ilain'ny vahoakany, izay no tiany resahana. Zavatra ilain'ny vahoakany io dia fitinana manda amin'ny mana sy ny rano. Ny mana dia manambara izy moa teo amin'ny testamenta vaovao. Izy ilay teny hoe zaho no mofonaina. Izy ny tenan'izany Jesosy, satria avy anan-danitra ny mana, avy anan-danitra i Jesosy. Izay mihinana ny tsy ho faty hozy izy manambara ny sakrameta. Ny rano manambara an'izy ihany koa. Izay rehetra mangetaheta vy ka misotro na izy hozy izy. Jesosy no rano naina. Manambara amin'ny Jesosy Kristy, ay Jesosy lampy izay. Le vato lampy mbola manambara an'izy ihany. Jesosy vato fehizoro, vato lampy manaraka Israely. Manambara fa Andriamanitra dia mikarakara antsika amin'ny zavatra rehetra ilaintsika amin'ny manodidina antsika. Andriamanitra dia mikarakara ny vahoakany. Ary zany no mahatonga ny Matitoko 2:20 no vakiana teo, izay manambara ny fiavian'i Kristy. Indro ny mpanompoka izay ny fidiko malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao amin'ny fanahiko. Itory ny rariny. Jesosy zany tondra ny rariny. Tsy fanditra izy, ary tsy itabataba, ary tsy anindry ny efa voamafy. Zay no dikany hoe tsy tapahany volotara torotoro, tsy vonono lanjiro manintona. Tsy anindry ny hafa, fa ananitra ny madinika, itondra ny rariny, fandripahalemana, fiarovana ho amin'ny osa. Zay no omeny Kristy rehefa tonga. Izany hoe manome izay ilain'ny vahoakany. Ny Lioka 2:12 izay fantatsika loatra dia milaza fa
ny Andriamanitra dia manome ny fanahy masina sy manome ny zava-tsoa rehetra ilaina, sady manome fanahy masina izy manome zava-tsoa. Lioka 1:10, ny 1:10, fa hatramin'ny 7:10 mora kely io 11:11. Lioka 1:10, 1:10 hatramin'ny 7:10 mivaky itsika. Fa iza moa aminareo izay iray no angatahany zanany mofo no manome azo vato, raha angatahany zanany hazan-drano no anome azo mena rano solony hazan-drano, ary raha angatahany atody anome azo maingoka, koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainky avy amin'ny ray izay anan-danitra no anome ny fanahy masina amin'izay mangataka azy. Izay zany nombe ny fanandriamanitra. Ary reo zavatra telo reo vital ozinareo amin'ny fiainan'olombelona, ny mofo sady ara-panahy io manambara ny fahasoavan'Andriamanitra hita maso, no manambara ny fahavelomana. Tsy misy olona tsy mihinana mofo. Faharoa ny hazan-drano no hena mora levona indrindra, ary io ny tsy mankarary indrindra. Fa ianao rehefa dia asain'ny dokotera mifady hena zao, fa tsy misy olona asain'ny dokotera mifady trondro raha tsy olona lerisia. Dia ny atody, fantatsika ny atody. Ary zany ny fahaizan'Andriamanitra manome zavatra, fa ny manahirana indrindra no matetika ifanomezantsika olombelona. Manome vato, dia inona koa moa no lazainy teo? Manome maingoka, dia manome inona koa? Mena rano. Zay ny fanaontsika olombelona zay, tsy mahay manome zavatra tsara, fa Andriamanitra manome. Ary reo zavatra reo no manahirana indrindra, ny vato manimba amin'ny tany, tsisy lana azy, manafotona tongotra sy ny sisa, dia mahasarotra fiainana. Ny mena rano moa tsy resantsika tsony, ny maingoka dia fantatsika zavatra. Fa manome ny fanahy masina koa izy. Ary zay le Andriamanitra zay. Ka raha Andriamanitra mitarika ny vahoakany amin'izao andro hatretsika fahasahiranana zao, manome fanahy masina izy hitarika anao amin'ny zavatra rehetra, mpianatra anao, tsy irery ianao fa manana azy, ka miady ianao dia aresy. Ary ny faharoa manome izay ilainao izy. Amin'ny antsipiriany, manomboka amin'ny fitafiana ny sakafo, ny tongotrao, hatsarainy, hatramin'ny sainao ny fanahinao, ampianariny ianao. Zany rehetrarehetra izany no tsy ahivontsika anatin'ny vavaky Nehemia izay nahatsiaro izany, ka ianao koa tokony hahatsiaro, fa Andriamanitra mitarika anao, mitarika ny ankonanao, ary manome ny fanahy masina. Manome ny fanahy masina amin'izay rehetra ilainao. Fanahy masina mpampianatra, fanahy masina tsara, izay ankalazaintsika amin'izao andro ankehitriny izao. Rehefa manome ny fanahy masina io izy, manome izay ilaina. Tsy mandeha amin'izao fotsiny ny fanahy masina, fa mitondra zavatra be dia be, fahalalana, fahendrena, fanomezana ara-pony, zava-tsoa rehetra, ara-nofo, ara-tsaina, ara-batana, ara-pananana, omeny ianao. Fa ianao ve nefa ny matoky ny fanahy masina, ka te hiaina miaraka amin'ny mandrakariva, ny antsoa ny fanahy masina izay nomeny Tompo anao, fa izy no tena mifanahinao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaoranao zay Tompo ny amin'ny fahasoavanao, fa ianao Andriamanitra dia mitarika ny voakanao, ny Israely fahiny, ary mitarika anay izay Israely vaovao. Misaoranao zay Tompo ny amin'izany, nomenao ny fanahy masina izy ireo, ka dia nahazo ny fahatsarana rehetra, na ampianarinao zavatra maro izy ireo. Mamindrafo aminay Tompo, fa tsy hainay ny nandray izany fanahy masina tsara izany, tsy hainay ny nandray ny fampianarana avy amin'ny fanahy masina, na aminao ny nataonay amin'izay. Tsy nahazo fahalalana amin'ny fanahy masina izay, ny sainay ihany ny ampiasainay, ny herinay ihany abdininay, fa na ny kely na ny lehibe dia samy ampianariny fanahy masina.
na ny manam-pahaizana ny tsy manana diplôma, samy manana fanamasina mpianatra azy hiatrika ny fiainany. Mamindrafo aminay Tompo, mamila ny elokay raha namofo izay adininay fa ny fanamasina dia tsara sady mpampianatra. Mampianatra anay koa ny teninao, fa manome izay ilain'ny vahoakanao ianao, nomenao ny mana, ny rano, fahavelomana rehetra nomenao ny zanak'Israely. Izany koa mbola omenao ny fiangonana, nomenao fahasalamana, ery sy tambak'izay nomenao sakafo mahavelona ka mbola tafatsangana. Adininay zany fiverinay fa herin'ny tenanay, heverinay fa vokatry ny volanay na ny fahaizanay. Mamindrafo aminay, teko ny kivy sy ketraka raha tojo fahasahiranana, to tsy mitahy anay ianao Andriamanitra, to tsy manampy anay ianao. Mamindrafo aminay, fa na ny voromanidina nan-tsara, ny voninkazo ary omenao hanina, tafinao maika voaizay, tsy mahay manome afa-tsy zavatsoa ianao. Koa mamindrafo aminay fa dininay izany. Izahay raha manome dia mihina rana maingoka vato ho an'ny hafa, raha tsy toetra koa izahay ka tsy mahay manasoa ny hafa. Mamindrafo mamila ny elokay, betsaka ny tsy matateraka anay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny natao. Sasao madio izay efa kely kardiovo ny fonay mba fampahotana, fa marina anao raha mitena ary tsy manantsiny anao raha mitsara. Taminao dia taminao no nanontanay, ary izay rehetra ratsy teo masinao no efa nataonay. Koa mamindrafo aminay ry Andriamanitra tsara indrindra eo, mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy tsara indrindra eo, mamindrafo aminay ry fanamasina tsara indrindra izay nomenanay, izay irinao ny fahasaro-piaro. Nisaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Laharakira pasivy amby eninjato, ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo no ataontsika ho toy ny fifonana.
antsika zay mibebaka marina tokoa mitsangana reny teny somafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. Oe ny apôstôly masina mibebary ao ka sa matao batisy ao aminaran'i Jesosy Kristy ianareo, ary ianareo azo ny famelan-keloka. Ianareo koa dia andray ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa miteny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izy rehetra lavitra na iza nantsony Jesosy Kristy anatona azy. Fa Kristy no fihavanantsika. No zany ravina debobela sy voafafa-poko ny fahotanareo ny aminaran'ny Kristy Tompo, samy amidiran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavela amin'ny heliny, sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona zay tosain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny raha fanampin'ny fafita mevapolo ideratsika ny tompony amin'izany famelan-keloka amin'ny raisitsika izy zany. Rana riku bilala kami pati bisa na pona hidu iti bisi kana kana uke umikana Yesus itu musipa putiti wakana kanupana isika ivavaka. Misaoranao zay tompo raha mbola afaka mivavaka ho anay sy ho an'ny hafa. Navelanao eloka izay ka tonga olom-baovao. Ko sa milaza amin'ny fanahinay izay fa zanak'Andriamanitra izay rehefa mpiteneny ny fanahy masina. Mianta aminao zay tompo voalohany indrindra. Itehirizana ny finoanay mba tsy ho levona. Indro satana mikororoka anay tahaka ny fikorohana vary. Mivavao anay ry Kristy mba tsy ho levona ny fanahy masina. Mivavao aminay ry fanahy masina amin'ny favahana tsy azo tononona mba tsy ho levona ny finoanay. Mivavao aminay ry Kristy tsy ho levona ny finoanay. Koa ankehitriny tompo, fantatray fanomenao anay ny fanahy masina, ampianatra anay ny zavatra rehetra fanahy tsara o, tario izahay amin'ny lalinay rahanay mizotra, amin'ny zavatra rehetra mba tsy ho solafaka amin'ny tongotray. Meo anay ny zava-tso rehetra omena avy amin'ny fananao masina, manomboka ny fanomezam-pahasoavana izaminy, ka fiahinanay ara-nofo, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ka hainao Andriamanitra nome sakafo ho an'ny reraka, ary nome rariny ho an'izay ianjadiny tsindry azo lena, anome hery amin'izay trotraka sy torovana, fahasalamana ho an'izay marary, ary herim-panahy mahavelona ho an'izay midona-pahoriana,
ary indrindrandrindra fifaliana sy fiadanana ho anay rehetra ka naizanaiza misy ireo zanakao amin'ny toerana lavitra ny eo ambany fahasoavanao izy ireo ka todika aminao amin'ndeha tahaka ny zanak'Israely izay amakivaky ny taona rehetra omenao anay 770 eo ambany fahasoavanao ka tsy horovotra ny fitafiana ara-panahy ary tsy hovonto ny tongotray satria ianao Andriamanitra mitarika any amin'ny zava-tsoa rehetra tahio ny firenenay meo ny zava-tsoa tahio ny mpitondra anay tahio ny mpitondra fiangonana ny mpitondra fanjakana ary ianao Andriamanitra ihany vahoaka naiza misy azy ireo izany vavaka izany ataony amin'ny Kristy ilay Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra ilay mena voninandra sy direna miaraka aminao mifanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen. Ho fijorontsika vavolombelona ho marika ny finoantsika dia ho tononontsika ny fanakemponoana apôstôlika izay mampiraintsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao izay fanandreny fanahy masina tahaka antsika koa manao hoe min'Andriamanitra ilay tsy tokony mpanao ny lanitra sy ny tany ary mihinan'i Jesosy Kristy izany raha tokony natombontsika izay nitombotombono tamin'ny fanahy masina nateraka ny arivony nombonany tamin'ny hazo fijaliana matika nalevo nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho an-danitra nipetraka av'Andriamanitra raiky avy any ny avy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonana masina ny famelan-kely sangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mipetraka ianareo. Fifaliana ho antsika ry havana no manao fanompam-pavahana fanokafana ny herinandro ny fanahy masina izao ny ampatsahivina antsika ny amin'ny fotoana antsika ny talata sy ny zoma maraina amin'ny enina ny maraim-baovao larobia hariva ny fotoam-pifoazana ny rojombavaka amin'ny 5 ka hatramin'ny enina maraina amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ny hariva ny herinandro masina dia herinandro ny fanahy masina dia anomboka amin'ny alahady hariva amin'ny 5 sasany asaina ny dekona ny sampana ny ray anjara amin'izany isy SMS zany ho azonareo zany iomananareo tonga aloha amin'ny 5 zany izay andray anjara avy amin'ny sampana sy avy amin'ny dekona zany fanomanam-panahy zany misy hatrany koa ny fandefasana izany amin'ny tambanjotra tseraseratsika dia itsika mbavaka ireo teknisiamina itsika mbavaka ireo mpitendry ny ireo mpakasary sy feo satria mafy koa ny mifandimby mankapia mandamina ny fandaram-potoana amin'izany isaorantsika amin'ny tompo ny fananantsika azy ireo ary misy ny manao hatrany hatrano amin'ny fampiakarana azy ireo ny fiomanana rehetra amin'ny hira sy ny fitendrena zany rehetra zany apetrakatsika amin'ny tompo avokoa na ny fivezivezena mba ho lavorary izay rehetra kasaintsika tao misaotra ny tompontsika ry havana amin'izany rehetra zany amarana ny fotoana isika hitsangana isika hiderin'Andriamanitra amin'ny antema fa 9 isaorantsika n'Andriamanitra dia ho atolotra ho antsika ny tsodrano. Thank you.
tanteran'Andriamanitra aminao sy ny taranakao izao tsodrany izao. Ary Andriamanitra izay efa tiantsika ka manometsika fampinoana mandrakizay, manometsika fanantenana tsara, manome ny fanahiny tsara ny hiaro antsika amin'ny fahasoavana rehetra, ka arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny teninareo tanteraka ianareo tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Kristy Tompontsika. Ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Fa izy ny aviany zao zavatra rehetra zao, ary izy ny miazo nazy, izy ny antony, ary izy ane ny memboninahitra ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.